Fanahitana korotana kely kosa tetsy amin'ny ivim-panadinana LMA Ampefloa io maraina io taorian'ny fahavitan'ny adina ara-panatanjahantena Antsoratra. Ny tabataba noho ny tsy fandaminana ny rahateny toerana ireo mpampianatra mpiambina fanadihadina. Asosorana no nasitr'ireo mpampianatra nanatanteraka ny fiandrasana ireo mpiadina niatrika ny adina fanatanjahantena Antsoratra tetsy amin'ny foibe-mpanadinana LMA Ampefloa. Antokana nanatanterahana izany ho an'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Fiandrasana ny famenona ny fisha sy ny resaka vakasion no tena matezitra ireo surveillant ireo, ary tao ihany koa ny resaka vakasion ny CEPE, BEPC efa roa taona tsy mbola voaray. Am sivy sasany zay najanony teo zany dia ireo zay ireo zao dia rehefa tonga ny tamin'ny sivy sasany dia zao mivavany le olona tao hoe rehefa zatsy mainka fa eo nareo eo zay zany teneniny fa aloha samy mipetrapetraka banangataka zay hoe maninona zany zay raha vidina dia mipetrapetra aloha dia zay mahatonga anareo ohatran'izao eto rehefa mbola reraka zay zany dia efa mangovitra zay io tsy mbola misy fidiranao ihany fiche de vacation ireny eretanandreny hoe zany no asainao fianonay eo zany dia tsy haiko hoe inona dia hatramin'izao fa raha tsy miala io tomobily io zay tsy mahazo miditra ao dia tsy haina hoe inona zany ny anton'ilay izy zany hoe inona ny tena tiany atongavana amin'izy fa dia zay zao vizan'izao fiche de vacation dia ao tsy hainay vacation amin'ny heritaona dia raha ohatra ny vacation ala BPC sy CEP zao hatramin'ny heritaona mbola tsisy hatramin'izao dia mangay zay dia vola soa ihany ampijalinanay tena mijaly zay izay mankina volamena vesa hoe ahoana atao foana zany rehefa atao zay le tsy miteny mihitsy atao azao le tsy miteny mihitsy dia itery amin'izay zany zay zao itery amin'izay zany zay zao satria zay zany tsy miteny mihitsy hatramin'izay. Ny lamina Rivoantso namen'ny fisy ny vakasion ireo mpampianatra noho ny avy eo.